ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Efa mialany maro anisa anohana ny filoha era-jonarymampianina mandeha ny fivoriana maro samihafa ankehitriny mety ho vakivaky ve ny mamparatsy ho atsy ary indra ny fandehanan'ny sarety tondre ny vohitra mba tsy hanelingelina ny fifamovoizana tsy azon'izy ireo andehanana ny heure de pointe manomboka izao. Saika feno avokoa ireo trano fandraisam-bahiny teto an-drenivohitra ho maly tontolo andro sy tamin'ny alina nandritra ny fetin'ny mpifankatia lany ireo fomaily tahirin'izy ireo tsy nisy mpividy firy kosa ity fitaovam-piarovana ity teny amin'ny épicerie romantika takariva romantika tsy nitsanga menatra ny ekipany Cool TV omaly teny amin'ny Antsy Vato lasa ny lanja sy fidy ny larina voalohany amin'ireo mpivady tsotra anjatony nanolotra ny tantara-pitiavany fanina nandritra ny fankalazana ny Saint-Valentin ny andinindin'izay avy hatrany. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiariana ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola mizana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahiana ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahiana ny ankohonana. Manolotra ny araba toko klasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao lehibe faharoa eto amin'ny Cool TV ianao ankasitrana ny fanarahanao izany ary manasanao mpanajana sahady anaraka izao fampahalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Ety am-piandohana ary dia ampafantarina anao fa arahinao anatin'izao fampahalalam-baovao izao izany hoe any amin'ny faran'ity fampahalalam-baovao lehibe ity ny zanam-pandaharana question d'actu amin'ny farany fampahalalam-baovao tafatafa ara-kolotsaina ny fanaovan'ny mpanao gazety Hilda Asinjo niaraka tamin'ny Ramamonjy Soa mbola tiana nantenaina tsy izy moa izany fa ny tompona andraikitra eo anivon'ny trano fito fikambanana ireo mpandalany fomba malagasy eto Madagasikara. Vaovao politika kosa no anohijantsika ny fampahalalam-baovao na dia mbola tsy nisy aza ny fanendrena ireo tandapa izany hoe ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny pirenena dia mandeha araka ny tokony ho izy ny asa atao ho Isolofo Rasoaraona izay mpiara-miasa akaiky sady italian'ny kabinetra ny filoham-pirenena ankehitriny fony izy minisitry ny vola sy ny tedi-bola nandritra ny fitondrana tetezamita tsy ho ela kosa ary efa eo am-pikarakarana izany ny ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao fanadihadiana mahakasika izay. Nanamafy ny mpanolotsaina ny filoha era-jonarymampianina Isolofo Rasoaraona fa ny filoham-pirenena no manana ny teny farany amin'izay ho praiminisitra voalohany amin'ny repoblika fahaefatra. Afaka mandavy araka izany ny filoham-pirenena raha toa ka olona iray no atolotra ny vorona maro anisa amin'izay ho praiminisitra izay. Nambaran'ity mpanolotsaina ity mantsy fa olona mitovy sainana sy mitovy hevitra amin'izy ireo no tendrena. Noho izany tsy hijerena olona intsony any fanendrena praiminisitra fa hijerena vahoaka. Nanambara ihany koa ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena ity fa tsy olona nimba firenena ary tsy efa nanimba firenena no tendrena ho praiminisitra. Ifanenjana ny tady eo amin'ny HVM sy mapara araka izany. Fa zay foana mbola teneniko hoe Andriamatoa filohan'ny repoblika izay lan'ny bahoaka no anolotra ny olona izay eritreretina fa afaka mampandroso an'ilay firenena satria ilay vahoaka efa rialan'jaly ka tsy afaka jeritsotsika hoe fitiavana ny ranona sy ranona fotsiny no atsangana eo fa tsy maintsy olona afaka hitatana an'ilay firenena miaraka amin'ny filohan'ny repoblika. Fa raha olona ray moa ka tafiditra amin'ilay zavatra tadiaviny ny fahaizan'ilay olona na ny fahendren'ilay olona kina maratsy izay. Fa raha tokosaka aloha olona mbola nimba an'ilay firenena raha hoe efa nanimba ny firenena ngamba tao kosa fa dia na mivahoaka ary ngamba dia vetivety hitsipaka an'izay zavatra izay. Ankoatra izay dia tsy mbola laharam-pahamehana ny fanendrena ireo mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena hoy ity mpanolotsaina ity. Ny fandrosoan'ny asa no mahamaika hoy izy.
na izany aiza nefa dia tsy ho ela intsony ny fanendrena ireo tandapa ireo. Ny aty avera mieritreritra hoe tsy maintsy tendreny raha anina no ho amin'ny toeran'izao na amin'ny toeran'izao. Izy malala ny antony izay mbola tsy nanendreny ndre olona mpiara-miasa amin'ny akaika fa ataoko fa tsy ho ela intsony zany. Zaika aloha dia miasa foana e. Izy no miteny hoe ataovy ity dia manao zay. Tsy misy hoe ranona tsy maintsy manao an'izao fa izy miteny hoe ataovy ity zao ny zavatra tokony hampandrosoana ny raha-pirenenako zao dia manao zay rehetrarehetra. Efa mandeha tsy ankilan'izay ny resaka samihafa ary mety hisy ny fijoroany ny vondrana politika maromaro hitambatra ka handrobaka ny maronisy ao amin'ny antenimieram-pirenena sy hanohana ny filoha Rajaonarimampianina Hery. Fantatra fa efa nivory teny vodivorona ireo parlementera ireo androany. Izany hoe mety tsy maintsy hionona amin'ny fanoherana indray ny mapara raha io kisarisary io. Ambola izany eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika ny fijerena ny fandrosoana sy ny firenena miainga amin'ny programan'asa no imasoan'ireo tompon'andraikitra politika amin'izao fotoana izao. Antony anohanan'ny azo Andriananarivelo ny filohan'ny MMM moa izany na ny malagasy miara-miainga an'ny Hery Rajaonarimampianina tahaka izany ihany koa an'ny Sara Georges Rabearso izay manohana ny programan'asan'ny filoha ankehitriny noho izany mitondra any amin'ny fandrosoana. Tovy Rakotondravony. Manana ny heriny ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin'izao fotoana izao manoloana ny fanohanana samihafa. Takan'Andriamatoa Ajo Andriananarivelo izay filohan'ny malagasy miara-miainga dia nanambara fa manohana tanteraka ny filoham-pirenena noho ny tanjona iraisana dia ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanamarika ny filohan'ny MMM fa tsy misy tambiny ny fanohanana ka hitohy hatrany amin'ny antenimieram-pirenena izany. Azo atao tsara hoy izy ny mifandamina ihany koa. Maro ny adevitra politika misy ary ny siny ny fitoniana sy ny fampandrosoana ihany no katsahan'ny MMM. Izay indrindra no antony namalia ny Ajo Andriananarivelo ny fanasan'ny HVM teny Avaradrano androany tamin'ny nofikena amin'ny tampihavanana. Nanambara ihany koa ity filohan'ny MMM ity fa azo atao tsara ny mifandamina ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Betsaka ny adevitra politika amin'izao fotoana izao fa ny zava-dehibe dia araka ny lazaiko teo hoe ny atongavana any amin'ny fitoniana sy ahafahan'ny firenena mba mandroso amin'izay. Amin'ny mahapolitika azy moa betsaka ny tsy maintsy fanarahana tsy maintsy atao, betsaka ny adevitra toetoetina fa aminay ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe ny olona izay mitovy hevitra amin'ny asa fampandrosoana sy nentina hampandrosoana amin'ny firenena no ny zava-dehibe. Ary izay nisan'ny nahatonga anay nanohana ny président satria raha niresaka taminy izay dia niraisiny ny ampahany amin'ireo programan'asa izay nentinay teto amin'ny firenena ary no amafisiny tamin'ny kabariny zany dia aminay zany famatorana lalina satria ny fanaja amin'ny teny fanarahana ny hoe tetikasa ampandrosoana amin'ny firenena ny tena zava-dehibe. Anisan'ny tonga nanatrika ny hetsika teny Avaradrano ihany koa androany ny filohan'ny Antoko-maitso Sara Georges Rabearso noho ny antony izay fampihavanana izay. Rajaivina dia nanohana ny Dr Jean-Louis Robinson tenany raha ny fividianana dingana faharoa ny jerena. Nilaza Ramatoa Sara Georges Rabearso fa nandresy lahatra azy ny programan'asa ny filoham-pirenena. Ny mahagaga dia tsy nanohana ny filoha ankehitriny izy tamin'ny fividianana dingana faharoa. Programan'asa ny filoha dia matsotenenka zato isan-jato mitovy amin'ny Antoko-maitso. Raha ohatra ka fomba farovana politika no atao raha zany hoe mpanohitra zany tsy olona ny toarina fa fomba fitantanana na programa. Ary raha ohatra ka mitovy ny programa mipetraka ilay fanamafisana hoe misy mihitsy ny fitadiavana ny fanovana amin'ny fomba fanao eto amin'ny firenena dia tsy hitako mihitsy izay tsy hanomezana tanana ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin'izany. Fantatra ireo nandritra ny hetsika nofikena ny tampihavanana no karakarain'ny HVM Avaradrano androany dia tsy antsofinondry. Hita taratra teo ihany koa ankoatran'ny mahasamy zanaka Avaradrano anireo tonga nanatrika teto ireo miaradisy manohana ny filoha Hery Rajaonarimampianina rehefa vita ny fifaninanana ara-demokratika natao tamin'ny fividianana filoham-pirenena. Raha no heverina kosa fa tokony mandeha ho azy ny fanohanana ny mapara ny filoham-pirenena dia tsy hita teny na solotena iray avy amin'ireo olona ny filoha teo aloha Andry Rajoelina avy any Avaradrano. Tazana tena toerana ny reniny filoha Hery Rajaonarimampianina ny Général Marcel Lanjeva, ny contre-amiral Hippolyte Maramarson ary ny mpanao gazety Ontina Realy. Fa hivadika tanteraka eo amin'ny pejin'ny trangam-piarahamonina kosa indray isika amin'izao fotoana sy ora hitenenana izao. Olona 20 ahitana mpiandraikitra 17 ao amin'ny von'ny Croix sy mpianatra iray no hiakatra tribonaly amin'ny talata 20 febroary ho avy izao.
Avokatry ny resaka famaritana tany ao anatin'ny faritry ny Université Ankatso. Malohana io fitoriana io dia nangataka amin'ny fanjakana mahefa ny andraisana fepetra entitra makasika ny tanin'ny université sy ny tokony anomezana délimitation malaky ireo solotenan'ny mpianatra. Nanentany ihany koa izy ireo ny anatrehan'ireo mpianatra ny fotoam-pitsarana mba ahafantarana tena marina makasika izay ady tany izay fanazavana. Voandroany koroanina nadio ary efa fataon'ny koroa matetika io zavatra io ary ny tena marina ny namanay izay voakasika ao anatin'io zavatra io tsy hoe niarana nadio tamin'ny koroa fa nitazana tety ampitety nefa tafiditra ao anatin'le fitoriana. Dia izay mahatonga anay mametraka an'izao fitarainana zao sady fampahafantarana ny rehetrarehetra ny zavatra misy aty amin'ny université. Dia tsy pianay zany fa faresen'ny administration na koa ny faresen'ny fanjakana amin'io 20 febroary amin'ny valora maraina io zany dia midika faresen'ny fanjakana ary ny rehetrarehetra zany dia afaka manao construction illicite daholo zany satria efa mibanaka zany ny lalana makany amin'ny construction illicite. Mbola hijanona eo amin'izay trangam-piarahamonina izay atrantsika efa vaovao mampalahelo kosa indray namoizana ain'olona iray indray ny lozam-pifamoivoizana. Zazakely 5 taona no nindaosin'ny fahafatesana rehefa nifohan'ny fiara iray teo amin'ny lalam-baovao eo amin'ny 67 hektara avaratra. Fandehanana mafy Amamona kermesin'ny faran'ny herinandro ny tangoron'ny ankizy antony maro ireo mety ahatonga izao loza izao. Sorakotondrina. Niosin-drano lalana tetsy amin'ny 67 hektara. Zazalahy kely no voadona amin'ny fiara kamionety iray io folakandro. Ny fanenjika ary ny ampita tampoka ilay zazalahy kely no tetezony kodiarana aloha sy aoriana ny lohany raha ny fitantarandreo nanatry-maso. Tsy nahatsiaro tena ilay zazalahy kely. Ny rainy sy ilay sofera nandona no nitondra azy tany amin'ny fiara karetsaka tany amin'ny hôpitaly. Raha ny nambaran-dreniny tsy tana intsony ny ain'ilay zazalahy kely. Nday vita hono izy jery karimesa tonga dia io voatony io tana mpiara-mako natsonona maty ny zanako fa andao. Raha ny nambarandreo nanatry-maso ny fitangoronandreo ankizy maro teto amin'ity kermesy ity no fototr' izao loza izao. Ny sasany kosa laza fa ny fandehanana mafy sy ny amamona no antony. Tokony isy ihany koa ny fandraisana fepetra amin'ity lalana ity, malalaka ny lalana ary mahazo vahana ny fandehanana mafy. Mba angatanay zany mba asiana totanina ny arabe ety fa mampalahelo raha ohatr'izao accident ohatr'izao foana ve. Efa adiny firy ny seho le accident nefa tsy mbola misy manao costana tahaka izany. Dia ohatrany hoe manao tsitsina an'ilay ain'olona misy ny ange zany no tena marina. Adiny iray sasany taty aorianan'ny nitrangano loza tsy mbola nisy na dia mpitandro filaminana iray aza nandalo nijery ny zavanitranga teto. Fampejin'ny toe-karena kosa indray no anizitsika ny fampahalalam-baovao tamin'ity herinandro ity nitohy hatrany ny fianan'ny sandan'ny vola malagasy teo anatrehany vola vahiny indrindra moa fa ny euro sy ny dolara amerikanina. Ny alatsinainy fa 10 volana febroary teo 13 sy 3,7 ariary no nanakalozan'ny banky fobian'ny Madagasikara ny euro iray niakatra ho 15 sy 3,7 ariary izany omaly zoma taorian'ny nikatonan'ny tsena fifananakalozana arabola. Ho an'ny dolara kosa indray 4 sy 3,7 ariary ny fiandohaniny tamin'ity herinandro ity araka tafakatra hatramin'ny 4 sy 3 ny omaly. Raha ny sandan'ireo tahirim-bola vahiny tsikaritra ny fianany izany tato anatin'ny herinandro raha toka 700 sy 5,000 sy 5,000 sy 5 tapitrisa euro no voatahiry tao amin'ny banky fobe ny alatsinainy 10 febroary tafiditra hatramin'ny 900 sy 3,000 sy 4,000 sy 4 sy 4 tapitrisa euro izany amin'izao fotoana izao ary niena toy izany ihany koa ny tahirin'ny dolara izay tafidina hatramin'ny 700 sy 9,000 sy 1,000 sy 4 sy 2,40 tapitrisa raha toka 50 sy 5,000 sy 4,000 sy 2 sy 7,40 tapitrisa tamin'ny fiandohan'ny herinandro. Mbola tsy nisy hatreto ny fepetra ary toe-karena no raisina amerenana io fitsingolonan'ny vola malagasy io. Pejin'ny sosialy kosa indray ifandroitana ny hevitra momba ny saretina Antananarivo. Tsy niken'ny mpitarika sarety ny sosikevitra ny polisy munisipaly ny tsy ahafahan'izy ireo vezivezy raha tsy aorian'ny amin'ny fitora ariva. Tapaka
fa ferana manomboka izao ny fotoana ahafahan'ny sarety mandeha. Ho fampatsiahivana ireo fepetra efa misy amerinana indray ny asin'ny tanàna no antony nampiatsonana ireo mpitarika sarety tetsy amin'ny tranombokin'olona Isotry androany. Fanazavana. Maraina atoandro hariva alina tsy tapaka sarety ny lalana Antananarivo akoatra ny afitoky ny taksi be manampitrotraka ny fitohanana fiara izy ireny miankina amin'ny alavirana ny vola aloha amin'ny fitaterana dimanjato hatramin'ny arivo ariary isaky ny kitapo izany asa fivelomana toy ny asa rehetra ny fitarihana sarety eto andrenivohitra vadinasa izany ho an'ny sasany antom-pivelomana kosa ho an'ny akamarony ho an'ny ireto olona ireto dia efa antaonany maro no nanaovan'ny asa fitaterana sarety mamelombady amanjanaka izy ireo ary mahatsapa fa tsy tokony hanao tsirambina ny asany. Navady amanjanaka ako ny efatra menadany zanako dia ny akitelo mianatra fa ny akiraisitra tsy mianatra dia sarety io zany natona melomaka vady amanjanako ny fatrano ka tsy taloha dia hoe ampy na hoe tsy ampy fa eny zava-misy zanako anankidimy efatra amin'ny telopolo taona zao roapolo taona zany no tena tarisako an'io sarety io mbola posy ary tamin'ny andro zany io ny akaranay teto Antananarivo dia mahafela vady amanjamaka isaona tsara mihitsy izy fa le lalana tenen'ny zareo zany tokony mba ho azavainy tsara amin'ny atsipiriany hoe lalana iza saiza daholy ny lalana tsy azo alehanareo. Manomboka izao tapaka tamin'ny fivoriana teo amin'ny kominina sy ny mpitarika sarety androany fa tena tsy azony sarety andehanana mandritra ny tontolo andro intsony ny eny Analakely Ambojatôvo sy ny maro hafa dia ireo toerana afovoan-tanàna amin'ny enin'ora maraina hatramin'ny 7 ora hariva kosa ny ora azon'izy ireo iasana raha tapaka nandritra ny fiaonana natao androany. Nisy kosa nefa ora tsy azon'izy ireo andehanana dia ny ora tena ilain'ny mponina ny arabe dia ireo fotoana fandehanana miasa sy fodiana. Ny ora zany raha ny fehezan-dalàna no tenenina dia miovaova araka ny faritra. Misy zany faritra tena tsy azony aleha ohatra zany faritra ny Analakely sy ny eny amin'ny faritra ny Rova eny ambony eny zany. Fa misy kosa ny ety amin'ny Ravoahangy sy ny ety amin'ny Isotry sy ny manodidina dia miovaova arakaraka le toerana zany sy le lalana ny ora andehanana. Amin'ny 7 sy hatramin'ny 9 sasany tsy azo aleha, amin'ny 2:40 ka hatramin'ny 1 tsy azo aleha, ao anaty lera fisian'ny fitohanana be sy ny fidiran'ny mpianatra sy ny firavan'ny mpiasa zany tena tsy azo aleha. Sens unique, entana diso tafahoatra, mamo sy ny maro hafa fa disoina ataon'ireo mpitarika sarety avokoa ireo. Tsy mbola fantatra mazava nefa nisan'ny sarety miasa eto andrenivohitra, isan'ny mahasarotra ny fandraisana fepetra izany ho an'ireo izay tsy manara-dalàna. Fa iresaka kosa ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena any ivelany isika, orinasa indiana manodidina ny 200 no miorina eto Madagasikara ka ny enina amin'izany no orinasa goavana. 7 eo ny entana avy eto Madagasikara efa nanaovana fifanarahanm-piara-miasa aondrana any Inde. Tsy ny lafin'ny ara-batra ihany no isehoan'ny fiara-miasan'ny firenena indiana sy ny firenena malagasy fa mivelatra amin'ny lafin'ny sosialy ihany koa amin'ny alalan'ny fijaboana sy fampianarana ihany koa izany. Efa 70 taona zao no nampivelatra izany fiara-miasa izany nampahafantarina tamin'ny alalan'ny varavarana misokatra tetsy amin'ny Ibis Hotel Ankorondrano moa ny endrika izay fifandraisan'ny firenena rotonta izay. Isan'ny mahasarika ny olona maro ihany koa ny vantsim-pianarana mandeha amin'ity firenena ity fanampanazavana mikasika iray fampifanatsim-pianarana izay. Mikasika ny resaka fampianarana any eny zao dia hitantsika eto hoe ny gouvernement indiana dia manome vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra malagasy amin'ny alalan'ny programme ICCR ho an'ny mpianatra io ary isan-taona zany dia misy ankizy eo amin'ny 10 eo no mahazo an'izay vatsim-pianarana izay. Eo ihany koa no ho an'ny mpiasa malagasy amin'ny anaran'ny programme ITEC izay mahatratra any amin'ny 70 isan-taona any ny vatsim-pianarana izay omen'ny gouvernement indiana ho an'ny mpiasa malagasy na misehatra miankina amin'ny fanjakana na misehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Ho an'ny fampianarana manokana koa dia efa misy ny fampianarana ampitain-davitra eto Madagasikara na ny télé-éducation zany izay diplôma avy any Inde no omenan'ny mpianatra malagasy amin'ny alalan'ny vidéoconférence no ampitana izany fampianarana izany eto Madagasikara. Efa misy koa zany izay tafiditra indrindra ao anatin'izay fiara-miasa eo amin'ny gouvernement indiana sy ny gouvernement malagasy izay. Vaovao sosialy kosa indray lany ny fimailo teny amin'ny trano fandraisam-bahiny omaly izay nankalazaina manokana moa ny fetin'ny mpifankatia. Ny tanora no maro anisa amin'izay fampiasana fimailo izay.
Ny 20 isanjato ny olona niditra tany trano fandraisam-bahiny eto Andrenivohitra dia tanora mpifankatia avokoa, tafakatra hatramin'ny 5 isanjato ny isan'izy ireo tamin'ny alina. Fanadidina. Mbola teo mpanasana ireo lambam-pandriana ireto mpiasa amin'ny trano fandraisam-bahiny ireto tamin'ny 2 orana nandalovana tety an-toerana raha toa ka maraina izay fanasan-damba izay dia vita amin'ny andavanandro. Be kila be zany tamin'ny Saint Valentin dia hatramin'izao dia mbola manasa lamba foana ary tsy araka mihitsy ilay lamba. Tena maloto dia maloto mihitsy. Dia tsy tena maloto zany ilay olona mandeha ao anaty chambre. Ny kapoty tsy tena tsy voatanisa satria betsaka loatra ilay izy. Ho an'ity trano fandraisam-bahiny ity izao dia hatrany anaty efitra mbola misy lambam-pandriana tsy voangona ho sasana. Nahitanareo loton'ny vahiny tato amin'ity efitra ity. Isan'izany ny fimailo avy ny ampiasaina. Nilaza ho tsy naharaka ity tompona andraikitra ity omaly tamin'ny fandraisana ireo vahiny ireo. Ny tanora mpifankatia no maro anisan'izany. Efa misy ny fimailo natokana ho an'ny vahiny izay mangataka efitrano atoriana ato amin'ity toerana ity. Rafolo no isan'ny baoritra fimailo omaly dia ity iray baoritra ity sisa no ambony androany. Nanomboka omaly maraina nandritra ny tontolo andro hatramin'ny tontolo alina sy androany maraina fonosana kapoty 20 mandeha tsy telotelo izany hoe kapoty manodidina ny 700 no lafy tato amin'ity trano fandraisam-bahiny iray ity. Taminay manokana aloha dia nahafinaritra mihitsy satria be olona be zay tamin'ny andron'ny Saint Valentin iny. Mahery ny 600 ny trano fandraisam-bahiny eto Andrenivohitra ary sokajy takatry ny saram-babe bahoaka ny 570 izany raha ny tarehimarika avy amin'ny ministeran'ny fizahantany. Azo tombanana zany hoe firy ny mpifankatia na ny mpisipy mandeha amin'ireny toerana ireny omaly. Lafy tsara sa lafy ratsy ny fankalazana ny Saint Valentin izany. Raha ny zava-nisy aloha ratsy ny tsenan'ny epizeria madinika mivarotra fimailo. Omaly aloha dia mitovy amin'ny isan'andro ihany ny tsena tsy tena andefa mitovitovy ihany e. Izay. Ny fiantraikan'ny firoborobon'ny trano fandraisam-bahiny ahafahana mandalo fotsiny ora vitsivitsy amin'ny toe-tsaina sy ny fihetsika ny tanora ankehitriny, ny fanitanana tokony hifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny Saint Valentin, isan'ny ady hevitra misokatra ireo amin'izao fotoana izao, indrindra manoloana ny toe-tsaina maha-malagasy. Fa mbola hijanona eo amin'izay akon'ny fientin'ny mpifankatia omaly izay hatrany isika tontosa omaly tetsy amin'ny ANC Ivato ilay hetsika voalohany natolotry ny Cool TV sy Cool FM andreo mpifankatia. Takariva romantika miloko fotsy mena lanonana famaranana ilay fifaninanana tantara fohy ny anareo mpifankatia 3 mianadahy ny ady ny amboara. Fanadidina. Ifidy sy lanja no nibatany amboara tamin'ilay fifaninanana romantika nakatona omaly tetsy amin'ny ANC Ivato. Salon complet avy amin'ny lokada, kojakoja fampiasan-dakozia sy ilaina amin'ny andavanandro marika Vista ary kojakoja maro entina ikolona ny endrika amam-bika avy amin'ny Sodim no natolotra ireto mpifankatia nivoaka mpandresy ireto. Tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa anefa ny loka azon'ireo tao amin'ny larana faharoa misy an'i Joël sy Elodie ary eo amin'ny larana fahatelo Nomena sy Mbolatina. Nafinaritra ny fiarahana teto. Mpifankatia, fianakaviana sy ireo namana maro tonga nanohana ny mpifaninana. Fafinaretana azo, finaritra ny maso sy ny sofina tamin'ireo angolam-pitiavana ny iray ny mpanakanto nasaina manokana tamin'ity takariva romantika ity. Nisesy ireo hira amin'ny resaka fitiavana, nentina namelomana indray sy nahatsiarovana ny hoe fiainam-pitiavana izay. Maro mpifankatia sy mpankafy manaraka ny fahitalavitra Cool TV sy ny onjam-be Cool FM na amaly ny antso. Lany avokoa ireo tapakila rehetra tamin'ity takariva romantika ity. Ity hetsika natolotry ny Cool TV sy Cool FM ity, santatra ambavarano amin'ireo hetsika marobe ampanantenainy ny fahitalavitra sy ny onjam-peo amin'ny rehetra. Lafy ny fanatanjahantena kosa indray lalao miverina amin'ny fiadinany amboaran'ny CAF. Resy tamin'ny tir au but ny ASSM Elgeco rehefa nisaraka tamin'ny fotoana ara-dalàna isa rosiray. Nitarika teo amin'ny deuxième mi-temps ny ASSM Elgeco tamin'izay isa roa izay raha toka tsy nahatafiditra baolina ny Saint-Michel United. Rampisino iona etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny Knaps sy ny Mukulmana amin'ny lalao miverina fiadina ny amboaran'ny Afrika. Fa hitodika
eo amin'ny sehatry ny kultoraly kosa indray isika ezaka ataon'ny trano kultoraly malagasy amin'izao fotoana izao ny famerenana amin'ny toerany fototra ny angana amin'ny alalan'ny fanabeazana ara-kolotsaina tetsy amin'ny ivotoerana nasionaly ny tranoben'ny tantsaha nisy ny fampafantarana ny fomba antanala tamin'ny alalan'ny faindresaka narahina adevitra tanora avy amin'ny sekoly maro teto andrenivohitra no nanatrika izany arahovetrany ny fanadihadiana. Any amin'ny foko Antanala, ny fotoana famorana ny zazalahy taranaka mpanjaka no mamaritra tanteraka ny hoaviny na hiakatra na tsy eo amin'ny toeran'ny mpandova fitondrana. Mitondra ny valandresaka mikasika ny fomba Antanala, ny fikambanan'ny zanaka Antanala androany na alianan'ny tanora, indrindra ireo mpianatra izany. Ny famorana satria ilay izy ao anaty programma fianaranay. Ohatra ny hoe sarangotra. Tafiditra ao anaty fandaharam-pianaranay ilay izy no sady connaissance générale koa. Ho an'ny eny anivon'ny sekoly, antoka iray ahafahana manamora ny fampitanan'ny kolotsaina izay raha tovina raha teo any an-tsekoly ny valandresaka toy izao. Izy ity zany tena hoe le chapitre moa ny ilazana azy raha amin'ny teny frantsay chapitre anankiray andreo tokony chapitre zany aty daholo ny ahitana azy efa kely fotsiny sisa naben'ny mpampianatra azy. Misokatra ho an'ny rehetra amin'ny fampahafantarana ny kolotsaina malagasy ny trano kultoraly, famerenana ny asan'ny kolotsaina malagasy rahateo no tanjon'izy ireo. Mivelatra era Madagasikara ny fifandraisana ampiroboroboina izany kolotsaina izany ary indrindra zao hitantsika eto ny arena izay ombona malagasy satria ny fombafomba fotsiny misy mahasamy hafa kely azy fa isa-paritra zany. Ny fanentanana ny tanora ho liana amin'ny kolotsaina no ampinga entin'ny trano kultoraly malagasy mitazona ny toeran'ny fomba amampanao malagasy tsy ho lasan'ny rivotry ny fanatotoloana ka ho voafafan'ny kolotsaina avy any ivelany. Dia ny fanadihadiana ara-kolotsaina iny ihany koa no hiampitatsika amin'ny zanam-pandaharana question d'actu atao anatin'ny fampahalalam-baovao izay entin'ny mpanao gazety Ilta Sinjo. Ramonjy mbola tiana nantenaina tompona andraikitra eo anivon'ny trano fito fikambanana ireo mpandala ny fomba malagasy eto Madagasikara no vahiny amin'izany arahantsika avy hatrany izay resadresaka ny fanaovana izay. Mankasitraka anao indray toko klasy toko vavy ary tonga soa atao anatin'ny tsy zanam-pandaharana question d'actu ity amin'izao asabotsy hariva izao manasanao ampanajana indray ary anaraka izany hatramin'ny farany ny vahintsika ho amin'ity androany ity dia mpiantsehatra amin'ny lafin'ny kolotsaina dia Andriamatoa Ramamonjy mbola tiana nantenaina izay mpiandraikitra eo anivon'ny fitoasina izay fikambanana mpandala ny mahamalagasy manerana ny nosy. Miarabanao ary tonga soa atao anatin'ny fandaharana question d'actu. Faly miaraba ny mpiandraikitra ato amin'ny Kolo TV manao ity fandaharana ity dia miaraba anareo mpijery rehetrarehetra manerana ny nosy. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao mifofofo ny rivotry ny teknôlôjia sy ny fanatotoloana ho antsika eto Madagasikara manan-karena amin'ny lafin'ny kolotsaina. Inona ny fomba atao hitazonana sy ampahafantarana an'izay hoe mahamalagasy izay mba tsy ho very amin'ny taranaka malagasy. Marina tokoa izay voalazanao izay fa miazakazaka tokoa ny teknôlôjia eto anivon'ny firenena misy antsika. Zao tsika zany miezaka mampiseho reny fomba mampahendrena izay ananantsika eto Madagasikara isapoko. Zany zavatra natao izany dia mba ahafantarantsika aloha ny fomba ao anatin'ny foko anankiray, ahafantarantsika zany ny fahasamihafana na eo amin'ny finoana zany na eo amin'ny fomba rapoko zany na olona vaiza izy na olona vaiza. Mila mahafantatra aloha tsika zany hoe iza za dia izy ianao. Mila mahatsapa an'izay rehetrarehetra izay. Rehefa mahafantatra ianao hoe iza izy ianao dia mifamimiasina. Rehefa mifamimiasina tsika ka mahalala ny hoe ny asan'ny tsirairay dia mandeha ho azy ny fanajana. Ny asany zany dia ny fifanajana voalohany indrindra. Miainga amin'izay zany ny ahafantarantsika ny kolotsaintsika hoe ilaina ve ilay izy sa tsy ilaina. Manitikitika ihany Andriamatoa Ramamonjy mbola tiana nantenaina ny filazanao hoe ny fahafantarana hoe izy za izy ianao no fototry ny fifanajana. Fa ny fanontaniana tiako apetraka hoe iza ny mbola mahatazona sy mahafantatra izay fototra ny aingantsika izay. Ny ato amin'ny fitoasana aloha dia matana izay zavatra nentin'ny
nentin-drazantsika izay fa izay zany a no antony anasehoantsika azy a eo anivon'ny vahoaka reny zavatra ataontsika velanteo a sy conférence publique ataontsika reny a izay entin'ireo olona avy any amin'ny foko avy any misy azy avy any a ohatra hoe ny foko teto zao nisy an'le foko tanala ho avy eto koa zareo Besanzano ho avy eto zareo Antakarana zany dia miainga avy any amin'le toerana misy an'zareo a no entiny ampisehoantsika eto satria tsy malala ininona ntsony na ny tanora na ny lehibe hoe ahoana zany fomba taloha zany a ahoana zany fifanajana famezakasiny a fihavanana tamin'ny andro taloha zany izay zary lasa ohatran'ny tsontsony avy amin'izao fotoana satria tsy ampy le fampitaniny teo aloha makaty amin'ny ankizy teo aoriana. Ao anatin'izay hoe fampitana amin'ny tanora sy ny ankizy aty aoriana izay manahoana kosa ary ny fandraisan'ireo tanora an'le zavatra atoro sy zaraina amin'ny toerana toy izao a ohatra ny ahoana ny fahalinan'ny tanora ahafantatra an'izay zavatra izay. Momba izay kolotsaina izay indrindra dia izay ny antony anaovan'ny aty amin'ny fitoasana ireny fampisehoana reny kolotsaina isaky ny foko reny izany hoe mba hisintomanareo tanora satria tsy ampy le fampitana natao an'ireo tanora. Ireo tanora amin'izao fotoana zany tsy malala le tena kolotsaintsika satria na dia eo amin'ny sehatra fampianarana raha tsy misy an'izay sehatra izay intsony ihany fa dia hoe ohatran'ny hoe fianarana tsotra fotsiny dia izay zany dia manao ezaka lehibe mihitsy ampisehoana izay zavatra rehetrarehetra izay atao anivon'ny firenena. Ireo tanora zany a somary misy zava-baovao aminy satria tsy voapita le izy. Ny zava-baovao aminy ohatra hoe resaka nataon'ny tanàna teo zao hoe famorana ny fifandraisan'ny olombelona sy ny fanahy zany hoe eto amintsika zany a rehefa manao zavatra dia lasa ohatran'ny hoe zavakanto foana no voaresaka fa tsy voaresaka intsony le hoe fomba soatoavina sy ny ara-panahy miezaka antsika kely hita hoe somary gaga le tanora nefa liana ihany izy satria zavatra tena misy eto anivon'ny firenena izay mitsatoka ao am-pony hoe izay le teneniko anao hoe iza ako avay iza dia izy ianao a dia mandeha ho azy io a na avay izy ianao na avay iza rehefa manady sika zany ohatra hoe ny fahasamihafantsika araka le voalazako taminao teo a dia ny firenena rehetra zany dia verina amin'ny alalan'ny natiora ohatra hoe resaka fitsaboana zao amin'izao fotoana izao nge zay ny antony naovana le fahamparatinao hoe zava-maniry taloha dia misy tapakazo a dia lasa huile essentielle izy amin'izao fotoana fa amin'izao kosa ny any ivelany tonga eto amintsika manafatra mihitsy ry zareo a tsy mba hoe zavatra kely na inona fa tena amataon'ny maro atao fanafody any aminy izay miainga eto amintsika ohatra anankiray iny eo amin'ny resaka fiarahamonina ohatra talohantsika nanana an'izany hoe tao-trano tsy efa nirery trano tsy misy vakatra izay tsy malaiky alofana amin'izao fotoana ianao raha manana olana ianao mandona eo kaiky anao raha misy am'varavarana ianao hoe nefa any ivelany amin'izao fotoana izao miezaka amin'ny fanampy ny olona miezaka famometanana zany hoe nanana an'izay kolotsaintsika izay tsika zany a dia nentin'ny olona tany amin'ilay izy a fa itsika lasa nanidin'ny firenentsika fanamoa ny zavatra avy any ivelany a izay hita hoe somary nanimba ny toetsaintsika. Farany angamba maranantsika satria fa mifaraparana ny fotoana ohatra ny ahoana kosa arany ny fiatraikan'izay famerenana indray ny kolotsaina malagasy izay a amin'ny fotom-pisainan'ny tanora izay mandalo eto aminareo a mivohy fahalalana amin'ny alalan'ireto tahirin-kevitra eto aminareo reto. Za zany eto dia mahita fa efa manomboka mandray ny tanora manomboka mandray a ny malagasy a tsy hakanavaka zany hoe efa manomboka liana le vahoaka zany satria teo a voalemina zavatra hafa voalemreo hoe tsy ilaina ntsony zany fa tsika efa mandroso be fa atao inona ntsony zany efa zatra n'le internet izay hoe aterineto za aloha dia manao hoe tsy aterineto fa tsy maintsy atoro ianao a ampahalalana an'izao ianao a ampitaina an'le izy ny tanora le tanora zany a efa manomboka mahafantatra le hoe gasy ahako a manana an'izao kolotsaina izao a ary efa manomboka izy zany a mirona amin'izay hoe fiarahamonina taloha zay efa manomboka za zao teto nahita tamin'le fampirantiana teto hoe na eny le tanora dia teo izy dia hoe mahafinaritra be zany izy fa andao mba ampiaritsika any am-pianarana
satria zany anao hoe eo amin'ny fanajana ohatra hoe eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra zao taloha ange tamin'izay mianatra enjakenjana ny discipline enjakenjana ny lalàna mifeh fa amin'izao ohatrany hoe eo am-pianarana ihany izy dia samy manao ny atao ny tafavoaka aty fa tetra zao nahita hoe voafeh tsara le ankizy a nahita le famelabelarana teto izy a dia voarainy le izy hoe ilain'ny fiarahamonina zany zay kolotsainy zay amin'ny lafiny fanajana zay. Dia tapitratra eo indray ny fiarahantsika tamin'ity question d'actu tamin'ity asabotsy hariva ity ny arahantsika tamin'ny raha mamonjy soa mbola tiana nantenaina izay tompony andraikitra moa eo anivon'ny fitoasina fikambanana mpandalany mahamalagasy manerana ny nosy dia izay ihany koa no ametrahana ny mandrapitafa amin'ny manaraka indray veloma ary tompoko. Dia iny question d'actu nampatsiahivana ny mahasarobidin'ny kolotsaina malagasy iny koa niarana tamin'ny mpanao gazety Ilda Sinjo no entona nakatona tanteraka izao fampahalalam-baovao izao isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.